Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Tena vonina iady amin'ny fanondranana antsokosokony harem-pirenena marina ve ny mpitondra fanjakana sa variana amin'ny zavatra hafa. Manao ahoana ny fiarovana ny sisy tany sy ny fanaraha-maso ireny vahiny tonga eto amintsika ireny. Famaizana ireo gros bonnet no andrasana tao aorian'ny fahatratrarana ireo sokatra sy varika tany Thaïlande, hoy ny filohan'ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar androany. Leondresa be sy ny fampandriana drisa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana ka hijoro manomboka izao manoloana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ikorotana ny fizotry ny fitaom-pivoriana ara-potoan'ny antenimieram-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Antony mifanitsaka amin'ny fotoan'ny fampelezan-kevitra sy ny zotra-pifidianana ankapobeny ny 10 andro anatanterahana ny fitaom-pivoriana. Tranga izay mampametra-panontaniana indrindra amin'ny fanjanihana ny LFR 2024. Fahombazana hafa indray ho an'ny Université ny Fianarantsony fanatanterahana ny soutenance de thèse d'habilitation à diriger des recherches na ny HTR ny Dr Jabearsou Andrerniaine avy amin'ny sekoly doctorale géochimie et chimie médicale na ny géochimed nifantoka tamin'ny loha hevitra hoe fandalinana ny fandotoana ny rano simika sy biolojika ny fikarohana. Any ivelany na manao fitsidiana any la Frantsa amin'izao fotoana ny filoha sinoa Xi Jinping. Fitsidiana izay ifampijanian'ny filoha roa-tonta mahakasika ny toe-draharaha maro tahaka ny politika, indrindra ny mahakasika ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Faltafoana aminao indray ny tenako tompo klasy tompo avy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arabo mba ampirintso ary manasanao mpitiavana anjony fampahalalam-baovao matoa andatsoratra avy hatrany anomboantsika ny fotoana dia tena vonina iady amin'ny fanondranana antsokosokona marina ve ny mpitondra fanjakana sa variana amin'ny zavatra hafa manahoana ny fiarovana ny sisy tany sy ny fanaraha-maso ireny vahiny tonga eto amintsika ireny. Matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Ny etsika mpianatra teny Votovorona, ny etsika ihany koa ireo mpianatra teny Akatso, ny taky fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo, ny taky fanatsarana ny fotodrafitrasa-pampianarana sy ny maro hafa. Fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra no hita nandritra izany. Ny zava-misy tahaka ny efa mahazatra hatrizay dia ny hoe tsy ampy ora iray akory aorian'ny etsika ataon'ireo mpianatra. Misy aza vao tsy manomboka akory fa mamofopofona etsika dia indreo fa efa miatrana ny mpitandro filaminana. Ampy fitaovana, ampy isa, ary tena complet satria ahitana miaramila, polisy sy zandary mifanometanana amin'izany. Fanontaniana apetraka ny maro dia ny hoe ahoana ny fiarovana ny mponina any amin'ny asan-dahalo sy ny fakanan-keriny any amin'ireo tontolo ambanivohitra raha ny isan'ireo mpitandro filaminana mifanehatra amin'ny mpianatra sy ny fitokonana tahaka ireny eto Antananarivo renivohitra ireny no jerena. Ahoana ny fiarovana ny sisy tany amin'ireo fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena sy ny fitrandrahana antsokosoko ireo harenin'an-dranomasina eto amintsika. Farany teo, nilaza ny eo anivon'ny faditseranana fa tsy nandalo poro ireo ragidro sy sokatra manarivony sarona tany Thaïlande. Midika izany fa mibanaka araka ny fomba fiteny ny sisy tany eto amintsika. Tsy voafehy ny fiarovana ny sisy tany sy ny harem-pirenena eto amintsika. Voalaza ihany koa fa tsy ampy ny fitaovana, tsy ampy ny mpanara-maso ny sisy tany ka antony mahatonga ireo harem-pirenena ireo ho tafaporitsaka any ivelany tahaka ireny. Harem-pirenena mivoaka ny tsokosoko tratra ireny fa ny tsy tratra dia mitohy hatrany tahaka ny afera sy ny kolikoly hafa rehetra. Tena vonina iaro ny harem-pirenena sy iady amin'ny tambazotra mpanondrana tsokosoko tokoa ve ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra raha izany no zava-miseho. Toa variana amin'ny etsika sy ny fitakian'ny mpianatra, variana miaro seza manoloan'ireo mpanao politika mpanohitra, ny sisy tany nefa entrée libre
sortie baranahany araka ny fomba fiteny. Entrée libre satria ahoana ny natafiditra ireny vary simba ireny teto amintsika? Ahoana ny matafiditra ireo karazana zava-matomelina mahery vaika sy fitaovam-piadiana isan-karazany avy any ivelany? Sortie baranahany satria ireny efa niarahana hita ireny fa any ivelany vao sarona ny fandroanana tsokosoko miainga avy eto Madagasikara. Manahoana ny fanaraha-maso ireny vahiny tonga eto amintsika ireny? Raha ny voalaza ny polisy thaïlandaise taoriny ny fanadihadiana nataon'izy ireo mantsy dia efa nandalo teto Madagasikara sy tany Indonezia, nijery sy namantatra ny mombamomba ireo biby sarobidy misy amin'ireo firenena roa ireo, izy enina vao tazona ponjavony maika ao Thaïlande amin'ny ora raha sokatra sy ragidro io. Izany hoe teto Madagasikara ny tetireto toerana misy sokatra sy ragidro ireny mialohan'ny herisona tamin'ny fanangonana sy ny famoahana antsokosoko. Mazava ho azy fa tsy havita irery zany raha ny vahiny misalotra anarana ho mpizahatany tonga eto amintsika. Tsy maintsy nisy fifanomezan-tanana avy amin'ny eto an-toerana tao. Fifanomezan-tanana izay tsy vita eo amin'ny toeran'ny olon-tsotra. Ny mampalahelo amin'ny tranga toy itony dia ny hoe voizina mafy etsy sy roa fa nirosona ny fanadihadiana. 2 andro, herinandro, iray volana aorian'izay mbola mitohy io fanadihadiana io. Tsy misy tompona andraikitra voasambotra. Ireo irakiraka sy mpandraibaiko amin'izay fotoan'izay efa miditra vonjomaika any am-ponja. Mifandraika amin'izay dia fanasaziana ireo grobony no andrasana. Taoriny ny fahatratrarana ireo sokatra sy varika tany Thaïlande, hoy ny filohan'ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar androany. Aleon'ny resabe sy mifampandriana adrisa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny lalàna ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana ka ijoro manomboka izao manoloana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Onona saina. Fampanantenana tahaka ny mahazatra no nataon'ireo tompon'andraiki-panjakana manoloana ny fahatratrarana ireo varika misy 770 sy sokatra mahery ny arivo tany Thaïlande ny fiandohan'ny volana meteo. Ity raharaha ity izay fahafahambaraka indray ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, hoy professeur Jonara Tsimbazafy, Rainy Vary, filohan'ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar. Misy fanjakana eto ary maton'ny zavatra ohatran'izao tafavoaka dia nisy firaisana tsy kombakomba tao. Nisy malagasy namoaka azy tao. Dia zao vao miteny nanao fanambarana saingy za mieritreritra fa effet d'annonce ihany reny. Impiry moa isaky misy tranga mivoaka tetiny hoe tolérance zéro hoe manomboka zao tsy lefitra amin'ny fanjakana efa nisy ny ministra teo aloha tao nyteny hoe tolérance zéro fa inona nanjo azy ny saoty. Ka zay olona mba tia apiatra ny lalàna eto indray fatatsika tsara ny olona trean'izany hoe lanceur d'alerte zany efa nisy ny zany. Rion-rira Kotorvelo mba niady ho an'ny fahamarinana tsy nanaiky zavatra tsy rariny ny vonoana izy ary izy atao ambadiky ny olona namono fantatra ane zany. Ka eto zany ny olona manao marina ny olona milazany tsy mety no fahavalo ny fitondrana. Dia izay le olana eto amin'ity tany sy ny firenena zay Madagasikara handroso amin'izao fotoana izao ity. Lalàna tsara be fotsiny eo ambony taratasy fa tsy miatra mihitsy dia iteny ianao ampandroso firenena ny eto tsy voaritsika nefa ampiditra biby avy amin'ny velany koa ve fa fambaraka tsy lazainy antsony fa mila fanjakana tsy mangina tsy hanao effet d'annonce fotsiny tsy maintsy voasazy ampiarina ka mety manasasy ny hoe ianao fa le sofira kely ny tantanana izy na le olona mibatan'le kesika no gadraina fa tsy le gros bonnet zao ny andrasanay. Ilaina ny famerenan'ireo harem-pirenena ireo eto an-tanindrazana ho iatrany filohan'ny GERP ahafahan'izy ireo manokatra fanadihadiana ny amin'ny toerana ny havian'izy ireo teto amintsika, ny tompona andraikitra amin'izany fa ihany koa ahafahana mikarakara ireto biby ireto. Andraikitry ny fanjakana no mandresy lahatra ny mpitondra any Thaïlande ho fanatanterahana izany sy ny fanomezana antoka fa hoetitra amin'ity raharaha ity. Miantso ny mpiatsehatra isa tokony ity tanindrazana iombonany ity ihany koa ny GERP ary manaitra ireo biologista rehetra hitsangana tsy anakitsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny raharaha tsy misy tohiny. Ity harem-pirenena malagasy sarina tany Thaïlande ity izay vokatra ny fandraisana andraikitry ny sampandraramo sana ny arena voajanahary thaïlandais sy ny solotenan'ny États-Unis. Izy ireo izay nahazo vaovao ny amin'ny fisina tambazotra mafia mpanao fanondranana antsokosoko zava-mananaina ka saina ho aondrana tany amin'ny firenena samihafa tany Azia. Olona ino no voasambotra niaraka tamin'ity varika sy sokatra ity ary ny iray tamin'ireo efa mpamerikeloka tamina raharaha toy izao ihany araka ny fanadihadiana savaranando nataony mpitandro ny filaminana thaïlandais sy amerikanina.
fantara tamin'izany ihany koa fa efa nisy taty Madagasikara ireo olona voasambotra ireo ary nakany Indonezia nanamarina ny toe-pahasalaman'ireto biby ireto. Varika sy sokatra izay voamarina fa nalaina teto Madagasikara tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Avy eo nentana tany amin'ny nosy Sumatra Indonezia ny alohany namindrana azy tao anaty sambo ka izao tratra tany amin'ny distrika iray tao atsimon'ny Thailande izao. Raha ny fikasandro tao anatin'ity tambazotra mpanondrana antsokosoko ity, sainga hoentina ny Bangkok ireto sokatra sy varika ireto mialohany andefasana azy any Hong Kong, Taiwan sy Korea Atsimo. Ity tranga ity no fanondranana zava-mananaina antsokosoko isan'ny lehibe indrindra tratra tany Thailande raha ny fampitambavaovao ray hatrany. Miazakazaka ny fanadihadiana ny ampitan-dranomasina raha mifanohitra tanteraka amin'izay ny fanjakana malagasy sy ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Isika izay tompony sy niaviany saingy izao tsy taitra izao ireo sampandraraisa tokony tahaka ny tamin'ny raharaha Romivosy ihany. Raha kolokolo sy ny fanondranana ny harem-pirenena izay fa raha-mafana eto an-tanindrazana ihany koa dia sy fokontany misa 410 no kasaina esorina amin'ny toerany eny anivon'ny boriboritany fa-efatra amin'izao fotoana. Nolazaina ho manana firihana politika mazava izy ireo ka tsy hanaja ny neutralité de l'administration indrindra amin'ny fiatrehana ny fifidianana io arete io izay miantona mandra-pivoahan'ny didy taorian'ny fametrahana ireo chef fokontany ny fitoriana teny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ivirisarana mitatry ny antsifiriny izay. Chef fokontany 410 teo anivo miboriboritany fa-efatra no nahazo taratasy fanesorana azy ireo amin'ny toerany avy amin'ny lehiben'ny distrika. Izy ireo izay voalaza ho manana ny firehana politikany ka mampanahy amin'ny resaka neutralité de l'administration, tranga izay mifanipaka amin'ny zava-misy eny an-toerana ho izy ireo ary mampanahy anatin'ny fiatrehana ny fividianana solombavam-bahoaka. Ankady lalana, ambanina-pamarinana, sonierana 3G, fiadalana 3L, tsy mialonjafy, maderana montana 3G, 3M ndraiky nambojanary, anosy zato ouest 1, ilany vato ampasika, anosy zato est 1, ankazoto anosy mavelona, ivolany ray, anosy be ambobarikely, andavamamba ambilany be. Izay ireo zany dia andefasana taratasy mitovy suite aux obédiences politiques de certains chefs fokontany et de ses adjoints qui mettent en doute la neutralité de l'administration au niveau des fokontany, les malversations perpétrées par les responsables des fokontany et des doléances à répétition de la population à l'encontre de certains chefs fokontany et des adjoints au chef du fokontany. L'abrogation de leur arrêté de nomination s'avère nécessaire. Zay averiko tsara mitovy daholo ohatran'izay alako bita tsy tiako tare. Ny fahadisoko ve dia mety hitovy amin'ny tsy fetezana sy ny tsy fahaiza mitantana ny fokontany hafa zay voalazako tetsy aloha. Nandefa taratasy fitoriana teny anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ireo chef fokontany 410. Ny faharoa ny volana Mey nahazo ny attestation de dépôt de requête izy ireo ka afaka ny manohy ny asa ny mandra-pivoahan'ny didy araka ny voalaza ny 9/20 ny lalàna 2:20 makasika ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ny miteny tsy misy pirofo moa manahirana fa azo saintsaina azo eritreretina fa olona manana ny candidat zay toanany ireo dia tahaka izany koa zany ny olona zay napetrany hoe andimby anay raha toka tanteraka izay faniriny. Zay aloha hatreto zany rehefa nametraka ny requête tany amin'ny tribunal administratif dia nahazo valona afa-po izay hoe mampiato ny fanesorana sy ny fanalana anay jusqu'à nouvel ordre hoe zay mandra-pahatonga ny didim-pitsarana zay ivoaka atsoatsy dia manohy ny asa anay andavanandro foana aloha zay hatreto. Tsy akatoky ny fifidianana indrindra mihitsy zao dia mba tsy hanonana anaran'olona hoe izy ana izy ana izy asa ny eritreriny ve tsy hampandany azy ve zay nefa tsy zany. Nous sommes toujours neutres depuis le début jusqu'à ce jour. Ary zay foana nijoroanay satria anasoa sy anome fahafaham-po vahoaka eny anivon'ny fokontany no antony ijanonanay eo anivon'ny fokontany. Olona avy amin'ny kandidat solombavam-bahoaka ny antoko ny fitondrana eny an-toerana no kasaina apetraka amin'ireo fokontany miisa 410. Tranga izay mampiseho ny tahotra hanao fividiana madio sy mangarahara ka manohy ny fanerena izay azon'ny fihezina ampandany azy amin'ny fividianana ny 9/20 Mey.
mifandraika amin'izay ihany fa any Mahajanga kosa indray dia kasaina esorina sy ampiororona indray ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao. Tereny ireo mpiara-dy ny kandida avy amin'ny Irmar anohany ny kandida mpanjakana izy ireo raha nisy fitarainana voaray. Ireto farany izay manao antsoavo amin'ny seni na ny voamendra malio tena ny sanany fifidianana manoloana izao hatranga fandikan-dalàna izao. Christian Dimby. Nitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ireo kandida mpanjakana amin'ny fanerena ireo mpiasam-panjakana anara-diny kandida avy amin'ny Irmar ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao. Tereny lehiben'ny distrik sy rahonana ireo sefokotany any an-toerana hampandany kandida volomboasary raha tsy izany esorina amin'ny toerana mahasefokotany azy izy ireo hoy ny fitarainana voaray. Araka ny fampivorenana ataon'ny lehiben'ny distrika dia nanome toromarika ary mibaiko any sefokotany rehetra ny hampandanina ny kandida mpanjakana ary nanentana ny mahazava-dehibe ny atao hoe kandida mpanjakana ary ny teny ary nampitsangana ny sefokotany mitsangana ho izy zay tsy sahy hanao an'izany fa hosoloiko ary raha ohatra le 29 mai ka tsy lany dia tsy zaho tsony no hanolana sefokotany fa ny fitondram-panjakana mihitsy no hanalana. Tsy vitan'izany ihany, hiaran-tsindry avy amin'ny chef Cisco ihany koa ireo mpampianatra avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany. Ataoko hoentany, horendanitra, hoentampoko, ho hitam-pirenena eto fa ny zavatra rehetra ataony chef Cisco ny Mahajanga faharoa sy ny kandida député Léon Rasalama izay miaraka amin'ny Andra Joel dia manao hery famoretana aty amin'ny Mahajanga faharoa ireo mpiasam-panjakana rehetra tsy akanavaka ao ny mpampianatra ao ny mpitsabo ohatra amin'izany ka eto dia miantso anareo ao amin'ny CENI miantso anareo ao amin'ny ACC mba hijery manokana an'izany toe-javatra izany. Miantso ny fandraisana andraikitra ny CENI na ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana araka izany ny ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny andraisany andraikitra manoloana izao endrika tsy fanaran-dalàna izao. Mahatsapy izahay fa tratran'ny tsindrasolena amin'ny zavatra nisy iainana aty voalohany indrindra ny chef Cisco ny Mahajanga 2 dia assistant ny candidat Léon Rasalama nefa ny vadiny ihany koa di président SED. Zay zao dia efa ohatra anankiray azo antoka ave fa tena indépendante marina ny CENI raha ny vadiny assistant ana candidat anankiray nefa izy présidente ny SED. Dia raha mahalala fa tsy tokony izany ny zava-misy satria samy candidat ho an'ny vahoaka reo milatsaka reo ka ny antony anaovana izao fitarainana zao dia mitodika manokana ho anareo CENI raha tena indépendante marina ianareo mikarakara ny fifidianana io jereo re tompoko ny situation amin'ny Mahajanga io fa anisan'ny zavatra manahirana sy miteraka resabe teto amin'ny firenena raha samy fifidianana atao anatin'ny République Madagasikara ka. Tsy aivina, efa nilaza orientany orendanitra ihany koa ny filohan'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa hoentitra sy andray fepetra mafimafy ho an'ireo izay mandika ny lalam-panorenana saingy izao jerepotsiny izao rehefa ny kandida avy amin'ny volomboasary raha ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara nefa tsy azo ny mpiasam-panjakana sivily na miaramila na ny mpiasany vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana atao ny manao fampielezan-kevitra hampandaniana kandida iray na hampihely sary famantarana na kabary amin'ny fampielezan-kevitra araka ny andinin-dalàna fa 7/20 ao amin'ny lalàna fehezoro mifeny fifidianana. Fanamafisana izay dia mibaribary ny tsy fanaran-dalàna ho an'ireo kandida mpanjakana ny fifidianana sy ny vahoaka raha ny fanambarana izay nataon'ny vondrona firaisankina androany. Miantso ireo kandida sy olom-pirenena rehetra no mailo sy anara-masakaiky ny zotra-pifidianana araka izany izy ireo manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna amin'izao fotoana raha ny fanazavana hatrany. Fitinako loina. Fampiasana fitaovam-panjakana sy volam-panjakana ary fanerena ireo mpiasa-panjakana hanao fampielezan-kevitra
ireo amin'ny akabeny ny tsy fanarandalana hita izay ataon'ireo kandida mpanjakana raha ny fanambarana izay nataony vondrina firaisan-kinandroany saika ahitana io fanararota-pahefana io indrindra ny amin'ireo distrika lavitra ny eto avontany tsy maleo tena ihany koa ny seni amin'ny fandraisana fanapa-kevitra manoloana izany izany ny fanazavana atrany ny tsy fanarandalana zay efa hita hoe ianao to fantanina tsara be zany tsy zahay rery ato amin'ny firaisan-kina no mahita fiarahantsika mahita tsara zao reny banderole na reny afisy reny efa mipetraka sady fampiasana ny fitaovam-panjakana ny fahefam-panjakana ary indrindrindrindra ny volam-panjakana raha misy ministra teoloana mbola perinasa izay mandeha manao propagande dia manaraka azy daholo ireo directeur général rehetrarehetra zava-dehibe loatra ny fampahafantarana ny olona ihany keo fa ny senia tena tokony anao ny asany araka ny tokony ho izy satria zavatra hita amin'izao fotoana zao dia tara ray volana mbola veliko any ireo fampirorona ara-panjakana ataon'ny zareo mampiroro fotsiny izy tokony mba hiteny izy ao anatin'ny fotoana ny fampilezan-kevitra na ny pré-campagne dia tokony hatsahatra aloha sy ny fividianana ny raharam-pitsarana dia tsy niteny isy tsy mivolana tsy malagasy kanefa dia nekeny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny fiotsahako fidiana an'ilay kandida anankiray izay lasa filoha ankehitriny mbola tsy hany malagasy le Madagasikara izay no ijoroanay hoe mbola tsy vita ny tolona ary nisy fitaka nisy famadihana tanindrazana tao misy fivarotana tanindrazana tao izay no ijoroany reto misy tsy fanarandalana zay voavoatanisa teo indrindrandrindra ataon'ireo kandida mpanjakana ka eto zany ny afatra avy aty amiko avy aty aminay alaviro taka ny fahasambao raha hitantsika fa tsy mety amintsika ireo kandida zay tsy manaraka ny lalàna ankehitriny ary mitodika farany angamba mitafika izay verina fa hoe tandrokaro ny vozona miaro ny vahoaka sy ny fananany mijoro amin'ny tanindrazana voaro ve le vahoaka tompoko voaro ve le fananam-bahoaka reny zao fananam-bahoaka reny tratra ny Thaïlande ny sokatra sy ny lémurien santionany fotsiny reny fa tsy ho tarisaina ntsony angamba ny volamena ny bois de rose sy ny karazany ankoatra izany tara iray volana amin'ny famohana ny lisitra sy ny birao famondatsaham-bato tsy mbola nivoaka ny fanindriana ireo mpikambana amin'ny birao mpivitranana io manay amin'ny fahavitan'ny bileta tokana mialohan'ny fampelezan-kevitra ihany koa ireo kandida raha ny fanambaran'izy ireo anao tatitra any amin'ireo vondrona iraisam-pirenena manoloana izao tranga tsy fanarandalana mibaribary eto amin'ny firenena izao izy ireo kandida tsy miaraka amin'ny fanjakana izay hiarany antsojay raha ny tatitra antrany manao antso anara-maso akaiky ny fizotra ny fifidianana solombavam-bahoaka manoloana ny fiatsika ny fanjakana sy ireo rafitra mikirakira ny fifidianana ny vondrona raha ny fanambarana androany fa ikarakara etsika ho fampafatahana bebe kokoa ny momba ny tontolon'ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara ny eo anivon'ny FES Madagasikara amin'ny fahafolo ny volana May ho avy izao amin'ny alalan'ny gadokira hip-hop no entina namariana izany etsy amin'ny Université n'Antananarivo. Intsony ny matany demokratika ny Madagasikara ary voasoso tanteraka ny zo fototry ny tsirairay amin'ny fahalalana maneho hevitra raha ny zava-misy teto amin'ny firenena tao anatiny izay toana maro izay. Zava-dehibe araka izany ny fanamafisana io fanentanana amin'ny fampanajana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra io hoy ny teo anivon'ny FES Madagasikara androany. Manoloan'io isy ny etsika republika ho an'ny fanabeazana sy fahalalana izay ho tanterana etsy amin'ny Université Antananarivo amin'ny fahafolo ny volana May ho avy izao. Ny mazava-dehibe an'io etsika atao amin'ny zoma io dia hitantsika daholo zany reo ataontsika hoe mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fanabeazana eo amin'ny lafin'ny fampiroboroboana ny demokrasia ohatrany ny faculté ny droit sy ny science politique ny FES Madagasikara izay anisan'ny tena manao an'izany promotion à fond ny demokrasia sy ny liberté d'expression zany ary indrindrindrindra fitaovana tsara be nanananay tamin'ity ny fananana ry zareo amin'ny republika sy ny zaza rapitay zany kolotsaina mainty satria anisan'ny tanora sy artiste engagé tanteraka ry zareo dia mendrika no ampiana tosika ary atsoina daholo ireo tanora ireo tsy ny mpianatra any amin'ny anjerimanontolo ihany fa ny
ny olombelona rehetrarehetra moa zany a mba hiara isa lasy hiaraka heritreritra n'izany hoe manao hoany zany tontolon'ny demokrasia zany a ary inona anjara asan'ny hip-hop ao anatin'izany fampiroborobona ny demokrasia zany satria zavatra tiany tanora raha teo koa ny rap fa tsy zava-baovao kory. Nosafidiana manokana ny gadikira hip-hop ho fampafatarana bebe kokoa ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ity hetsika izay ho tanterahana ity. Le izy aloha zany anisan'ny base anankiray ny mozika rap izay resaka hoe liberté d'expression ny rap koa anisan'ny mozika anankiray hoe tena ao anatiny le hoe mirevendiquer zavatra zany hoe ny rap zany mozika pitolomana mozika mitaky zavatra angamba ny voalohany indrindra aloha dia hoe ny jeune zany mba ho tafapitany amin'zareo zay hoe tokony ho libre izy afaka maneho hevitra rehefa misy zavatra tiany tenenina à travers ny fianarany raha ohatra moa izy ka anaty ara na ohatra hoe hosodoko na slama na muzika tsotra hoe mitendry na ohatra zany dia libre foana izy amin'izay zavatra ataony. Mpanakanto maro misehatra eo amin'izay gandokira hip-hop sy rap malagasy izay araka izany no tonga anatevin-daharana amin'ity hetsika izay karakarain'ny FS Madagasikara, ny faculté de droit et des sciences politiques eny Ankatso sy ny eo anivon'ny kolotsaina mainty ity. Ireto farany izay ilaza sy aneo amin'ny endrika kanto ny tontolon'ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra misy eto amin'ny firenena. Tsain'ireo le mitondre fa tsy hainao koa le hoentina manaiky atao ampondry ianao manafa-kola. Fa ikorotana ny fizotry ny fotoam-pivoriana ara-potoan'ny anteny miram-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Antony mifanitsaka amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra sy ny zotra-pifidianana ankapobeny ny 80 andro anatanterahana ny fotoam-pivoriana tranga izay mampametra-panontaniana indrindra amin'ny fanjiniana ny LFR 2024. Mpitso fa fito ny volana May fotoam-pivoriana ara-potoana ny anteny meraroa ny taona 2024. Iavaka io ny anteny miram-pirenena noho izany ifanitsaka amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Fifanitsahan'ny fandaharam-potoana izay anakorontana ny vizotra ny fotoam-pivoriana. Isan'ny mampametra-panontaniana ny rehetra anatin'izay ny fandiniana ny LFR 2024. Indrindra taorian'ny noty navoaka amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, mampiena ny dedi-bola ampiasain'ny ministera tsirairay. Ao anatin'io session ordinaire io izy volavolan-dalàna be dia be hodinianao ao anatin'izany zao ny LFR tsy maintsy hodinianao. Nefa n'izany LFR zany inge tsy tokony hoe voadinika anatin'ray andro na 2 andro. Ny LFR zany farafakely ny 30 andro ianao mandeha mandinika azy. Mandinika atsipiriany ny zavatra rehetra voasoratra ao ahafahanao amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anao mijery hoe isy fiantraikany any amin'le vahoaka sy lonao vava ve le zavatra ao amin'ny LFR. Raha misy tsy mety ao dia manao amendement anao na manao fanitsiana ianao. Zany zavatra rehetra zany raha andinika ny LFR tsy vitsy zany ao anatin'ny na herinandro na tapa-bolana ary. Nefa tadidio fa misy amin'ireo député ireo mety tsy ho lany intsony. Dia ahoana zany nanomboka izy nanao an'le fandiniana tsy ho intsony izany amin'ny farany. Isy député vaovao hiditra. Ireo député zany handray an'le fomba fiteny hoe handray an'le lamachine efa mandevy. Haritra 80 andro ny fotoam-pivoriana. Isokatra ny ampitson'izay ny fampelezan-kevitra. Ka azo antoka ny fahavitsiny ny solombavam-bahoaka ho tazana eny anivony anteny miram-pirenena manomboka ny valime noho ny ankamaroan'izy ireo ifantoka amin'ny fampelezan-kevitra. Ny fotoam-piasana izay tsy tafaverina amin'ny toeran'izay ifarana ny voalohany volana Jolay, izany hoe herinandro mialohan'ny fiafaran'ny fotoam-pivoriana ara-potoana. Ny arim-bombavaka sy fianangatatsotra tamin'ny ireo kristianina ao an-tanàna ny Mananjary, ireo kandida solombavam-bahoaka miisa 3 ao amin'ny distrika ny Mananjary, ny harivan'ny Alahady 10 May 2024 teo atao amin'ny fiangonana katedrala Tanambazaha tanjona mba ampizotra somatsara ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana miandry azy ireo. Tsiaro Rasoarivelo.
ka ny volavolany tetiandrona vokany Birao maharitra ny Seny ny valo hatramin'ny 4 Mey izao ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana ny Madagasikara. Ny tondram-bavaka izany fotoana izany indrindra ireo kandida miisa 3 avy amin'ny distrikany Mananjary omaly alahady no tanterahana tao amin'ny fiangonana katedrala Tanambazaha izany sorona masina izany. No tarihin'ny vikaria jeneraly Mopera Ralainson Ramosandrianarivo ary notron'ny ireo pretra miara-miasa aminy. Ireto telo reto no mitoetra ny fahendrena, fahalalana ary fahaizana. Fa ny fahendrena no lehibe indrindra satria avy amin'Andriamanitra. Dia izay nahatonga ny kristianina niara-nombom-bavaka nangataka ny fahendrena tamin'Andriamanitra. Ka dia izay no zava-dehibe koa amin'ny fotoanany fampelezan-kevitra izay dirasika afaka andro visy dia engany mba ho tanterahintsika ao anatin'ny fahendrena tanteraka. Zava-dehibe ny fitrotroana-bavaka ny fampelezan-kevitra ho hiatrany ireo kandida mba hisiany filaminana sy fifankatiavana. Iny ihany koa ny antsika amin'ny sainty vetivety ao adanty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararotiny fihenam-bidy amin'ny iFill Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalofena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Taverna somatsara tanatin'ny tapany faharoa mamerina ny araba to amin'ny klasy to mipoavy ary manasana hoatrany anaraka. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lafim-baovao samihafa dia andao fatarina fa anisan'ny fikambanana iray mitsinjo ireo zanaka ampielezana avy amin'ny maneva ambositra mila ravinahitra ao Mahajanga ny fizazama izay mifototra amin'ny resaka sosialy, firaisankina ary fifankatiavana. Feno 20 taona ny fikambanana fizazama Mahajanga ka nisy ny fanamariana izany ary narahana lanonana fifampiarabana tratrin'ny taona. Anja Robert Kolomajanga. Fiditra tao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny joroan'ny fizazama na ny fikambanan'ny zanaka ampelezan'ny Zafiray dia Marola Maneva eto Mahajanga izay avy any amin'ny faritra Ambositra sy ny lanonana fifampiarabana tratrin'ny taona vaovao 2024 teo amin'ny mpikambana ity fiaonam-beny ny fizazama teto Mahajanga ity nanehoan'izy ireo ny fifankatiavana sy ny firaisankina indrindra ho an'ireo zanaky ny Betsileo. Ny Zafiray dia zany dia hoe raha ilalana raha ny maromarina kokoa. Ka reto fikambanan'ity Zafiray dia ty zany dia nanana tanjona hoe hirahina, hifankatia, hifanampy amin'ny fiainana atỳ tany lavitra ty. Eny tonga aty amin'ny 20 taona zao ny fikambanana dia tonga amin'izao tanjona zao zahay satria no niezaky ny tsirairay nandeha. Tsy mbola hoe nisy zavatra ny fanolanana akory fa mbola mirahina hatrany hatrany.
raha amin'izao fotoana izao dia efa misy eo amin'ny 10 mahery eo zany mpitsambana ao anatin'ity fikambanana ity ka izay no zavatra mahafinaritra ny tonga ao anatiny dia tsy miala ary ny any ivelany moa dia mbola mangataka ihany mitady ihany koa ny sasany mbola hiditra ato ary mbola manentana ihany koa zahay filohany eto amin'ny komity mpitatana nyity fikambanana ity ho an'izay mbola any ambadimbadika ihany mba hiditra anatevin-daharana satria mita be ho tsy lany mamba azo tokana sy mba ala tsy manavaka saranga ny fikambanana fizazama fa ireo rehetra izay vonina anaja ny fitsipika mifeny fikambanana dia raisina antanandroa avokoa manentana ny rehetrarehetra tsirairay na aviaiza zahay a hiditra ato amin'ny fikambanana anatevi-daharana ifanometanana ifanasoa ifanampy amin'ny fiainana na inona ny zavatra tanjona moa zany dia hoe raha misy fahoriana dia mitondra ny razana any an-tanindrazana misy ny atao hoe aretina miseho dia mamangy dia zany karazany tanysaina eto a fa tsy hoe vitany hoe fahafatesana fotsy fa na ny hafaliana aza diso ataony zay dia mbola mankalaza ny atao hoe fiarahana isaky taona isataona tsy manavakavaka na iza hoy aho fa ny lasakemboka taona isam-bolana zany dia 3,000 isam-bolana ny droanga 2 ariary zanaky ny mpitsambana dia tsy mandoa droit itsony zay feny 20 taona ny miakatra ary ny manana tokantrano dia raisina tanandroa na izy amin'ny malanonana azy dia nisy ny fiarahana amin'ny sakafo ho nofikena amin'ny tampihavanana niarahany ny mpikambana tsirairay teto izay narahana disy mozika izay mampiavaka ny faritra amorony manihiny ataony mpitondra ankilabao ny faritra varatra ho ireo mpikambana eo anivon'ny triangle du nord io fikambanana io izay efa nisy teo aloha ary no avoaziny ahafahana miady ho an'ny fampivoarana ny faritra ankehitriny ny faritra varatra izay isan'ny faritra manan-karena ary mampidi-bola betsaka amin'ny kitapo-bolam-panjakana fanadiadiana vary vanille arena kibony tany arena ambonin'ny tany sy ny maro hafa anana ny faritra varatra avokoa ireo saingy mahanitra fadiranovana amin'izao fotoana ny ponina ao aminy potika ihany koa ny sehampiarena mampalaza ny faritra raha tsy ilaza fa tsy ny lavanilina manoloan'izany manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireo mpikambana eo anivon'ny triangle du nord hijery vahaolana maika ho an'ny faritra angamba tsy dia hoe ny zavatra mampalahelo anay no tena isingadina io fa le potentiel de développement zany no tena jerevana hoe enona ny zavatra tokony atao ampandrosantsika ahafahantsika manao développement capital humain io hinanany olon-drehetra sakafo ara-pahasalamana hitondra ny hery entina miasa sy mamokatra ary mba ahitantsika le ataoko hoe niveau mondial zany fandrosoana zany ny voalohany indrindra dia ny olona aloha ny olona neny mampandroso tokareny dia ny olona zany tsy maintsy ampahalalana no alala tsara ny zavatra ananany zay no mahatonga an'le identité alala tsara ny zavatra tokony ho vitany sy tokony ho ataony olazaina aminy le ressource zany hoe reto no azo trandrahana hoentina mampandroso ny firenentsika ambety teniny mpitondra ny hoe tsy hisy faritra ho adino raha ny zava-misy any amin'ny faritra toamasina antsiranana mahajanga amin'izao fotoana izao anefa nojerena tsy misy fampandrosona havanina fa avononana sy finiavana mahaolana avy amin'ny mpitondra no andrandraina ahafahana manatsara ny toetra raha isaky ny faritra fa magnaolana ny BDB ny fampiresaka aloha ny fampiresahana eo ao mamoaka le hoe inona ny vahaolana iarahana zay atao tsisy hoe fagnavakavagna hoe ny atsimo ny avaratra sy fa hoe mba irehina unification zay ngamba ny terme lazako azy ny hoe na avy atsimo na ny avaratra na avy antsigana na avy zay ny tiany atao hoe mba jery maso iombona amin'ny fampandrosoana ny faritra rehetra tsy adino ny ihany satria ny avy agny mampidi-bola be
zay zavatra zay mba tiako apetraka tsara ho raha tsy ahivina nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy fa novelomina indray ny fikambanana triangle du nord izay ahitana ny Tomasina, Antsiranana, Mahajanga ahafahana miady sy mijery ny tombontsoa ho an'ireo faritra ireo. Ny Mahajanga isika andeha nanomboka ny maraina teo ny fizarana vatim-pianarana telo volana sy fampitaovana ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny Universitény Mahajanga ary mpianatra manodidina ny 2 sy 1 alina no isitraka izany ao anatin'ny 420 andro. Ka ny maraina ny alatsinainy fa 4 ny volana Mey ary aharitra 420 andro mandritra ny andro fiasana ihany ny fizarana ny vatim-pianarana telo volana miampy fampitaovana ho an'ny Universitény Mahajanga. Raha ho an'ny Université Mahajanga manokana dia eo amin'ny mpianatra 12290 zay ny boursier-tsika zany hoe mitambatra io zany hoe totapi-tanàna Mahajanga ao ny any Maivatanàna ao ny any Antsohia ary ao ny any Mandritsara. Betsaka ny Antanatohatra ahafahan'ny mpianatra iray misitraka ny vatim-pianarana raha ny fanazavana trany. Voalohany dia misy aloha ny fananganana commission de bourse eo anivon'ny Université Mahajanga. Ireo no mijery an'ireo critère zay azoan'ny mpianatra hoe reto mpianatra reto misitraka, reto tsy afaka misitraka. Rehefa vita zay dia misoratra anarany ny établissement ireo mpianatra ireo manao inscription ny filazantsika azy. Rehefa vita ny inscription dia manao demande de bourse materina any amin'ny service de bourse sy ny scolarité centrale eo anivon'ny université dia ny scolarité centrale sy ny service de bourse zany miainga amin'ny liste avy ny établissement manao le traitement. Dia rehefa misy moa ny réclamation dia manao traitement ndray mandeha dia mandra-padion'ny liste eo zany dia zay foana ny azo atao. Dia rehefa madio le liste dia miditra amin'izay amin'ny plateforme atao hoe édutique io dia plateforme iarahan'ny ministère anankiroa fampianarana ambaratonga ambony fikorana la science sy ministère ny poste ary ny anjaran'ny Université Mahajanga amin'izay dia miditra amin'ny plateforme édutique io. Miisa 720 ireo mpianatra avy amin'ny ambaratonga master no nanomboana ny fizarana ny vatim-pianarana ho an'ny teto Mahajanga. Itoy izany ny talata ho an'ireo mpianatra avy amin'ny ambaratonga licence izay miisa 300 ary itoy hatrany ity fizarana ny vatim-pianarana telo volana miampy fampitaovana ho an'ny Universitény Mahajanga ity. Fahombiazana hafa indray ho an'ny Universitény Fianarantsoa ny fanatanterana ny soutenance de thèse d'habilitation à diriger des recherches na ny HDR ny Dr Rabe Arso Andry Herniaina avy eo amin'ny sekoly doctoraly géochimie et chimie médicale na ny géochimède nifantoka tamin'ny lohahevitra hoe fandalinana ny fandotona ny rano simika sy biolojika ny fikarohana. Mitoto saina atao amin'ny efitrano malalaky ny IET Alandrainjato ny fanolorana ny vokam-pikarohana izay nazahoany ny diplôma professeur mahakasika ny rano. Toerana maro ary faritra maro ihany koa no nanaovana ny fikarohana ary nafantarana fa hatreto dia mbola tsy mafeno ny fepetra amin'ny mahara-pahasalamana azy ny rano izay sotrotsika amin'izao io. Natao moa zany ny présentation ny SDR androany iny mikasika ny fikarohana mikasika ny rano. Zany hoe nijerevana daholo ny source hydrologique manontolo hatrany amin'ny eau de pluie, eau de source, eau de souterraine ary ny eau de pluie. Zany mifantarana hoe inona le rano sotrotsika ve madio sa maloto. Dia rehefa hita tamin'ny voka-pirohana hitantsika teo dia tokony misy zavatra raisina zany, lesona azo raisina hoe le rano izay sotroina tokony hoe sy tonga dia sotroina direct zany rano to Madagasikara. Ohatra na ny Matsiatra iny na zay rano izay santo izay raisinay satria dia hita hoe misy contamination daholo zany zay rano zay nanaovana recherche zay anatin'ny site maromaro zay nanaovana recherche ary misy fanapaha-kevitra tokony raisina zany aloha misy sotroina ny rano. Zany hoe tsy tokony atsika amin'ny ankapobeny dia tonga dia mampiasa rano tsika dia misotro nefany raha orinan'ny fikarohana zay natao dia hita hoe misy zavatra tokony atao ohatra hoe fandevezina rano vao sotroina na misy traitement manokana mba ahafahana mampiasa le rano zay vao tokony ampiasaina. Mikasika ny changement climatique mikasika an'le problème na rano zay misy to Madagasikara misy zao raha isika amin'io raha ny atsimo
zay odosy eto Madagasikara moa zany tsy hoe rara arikitinain'le to fa mibetsaka ny rano fa ny fomba tokony ampiasana zany hoe tokony misy gestion de l'eau ary tokony fantarina hoe manahoana ny kalitaon'ny rano zay apesantsika eto Madagasikara. Araky ny fikarohana izay natao, misy ve ny vahaolana isorohana n'izay tsy fahadiovan'ny rano fisotro izay? Ny asa fikarohana dia maromaro ny point zay natao zany hoe nisy fikarohana zay nataonao nainga avy any Chine dia nisy échantillon natao tany talatany boka Fianaratsoa, misy teo Automatsiatra, misy teny Gaga, misy any Vory, misy atao Andrainjato. Zany hoe misy sita maromaro zany misy échantillon maherin'ny roanjato no natao nanaovana recherche. Dia hita fa contaminé daholo zay site nanaovana ny recherche. Mitegna hoe misy loto daholo na io resaka physico-chimique le loto ao any aminy na io pollution d'origine bactérienne. Ny solution azo atao dia tsisy solution tsotra raha eto Madagasikara zany ohatra niveau de vie-tsika dia ampangotrana ihany rano vao azo sotroina. Zay zany solution tsotra. Raha ohatra solution chimique koa ndresahana raha arakaraka an'ilay contamination, raha contamination izy ohatra tena tao misy hoe nitrate, nitrite dia misy fandiovana rano amin'ny alalan'ny sulfate d'ammonium na mampiasa eau de javel arakaraka an'izay type de contamination no afahana mitraité an'ilay rano. Ilaina hatrany ny fanohanana sy ny fampiarana ireto avoka-pikarohana ireto mba hahafahan'ny rehetra misitraka izany rano fisotro madio izany, ary tokony isy ihany koa ny fandraisana ireo voka-pikarohana ireo mba ho tombotsoan'ny daholo be. Aina ny rano ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fikarakarana azy io mba ho ara-pahasalamana, nefa hatreto moa dia mbola maro koa ireo faritra izay mbola mijaly amin'ny resaka famatsiana rano ity, ka sarotra ny ilazana hoe ara-pahasalamana tokoa ve ireo rano izay tsy fahintsika ireo. Vavahoany amin'ny faritra izay hatrany dia mikaikaiky noho ny fidangan'ny vidiny entana fampiasa andavanandro ny mponina ny antsiranana amin'izao fotoana. Fiakarana izay vokatry ny fahatapahany lalam-pirenena fahiny nandritry ny fandalovan'ny rivo-doza Gamane efa ho iray volana izao. Tsy marika ny filana intsony ny entana fampiasa andavanandro tonga any amin'ny faritra antsiranana amin'izao fotoana ka midangana ny vidiny entana araka ny fitarenan'ireo mponina sy ny mpanjary. Miaina ihany koa ny mpanjifa raha ny fanazavana ihany. Zay raha mbo tapahany lalagna io fiantraikany aminay zegny tsy ampy produit alafonay. Legny misy hitanay hely tsy ampy prix-nany fa efa prix lafolafo hely koa. Mavesitra loatra feky. Mavesitra feky. Io vao mihegny baka. Olo mampiasa raha matetika isan'andro io tsitsiny le fampiasana izy. Manjary mandeha mora izy. Fotony raha me lafo. Fotony article tsy ampy feky. Tsy mihegny regny le recette. Voatery mampiangatra ny vidin'ny sakafo ihany koa ireo mpivarotra hani-masaka ao Antsiranana noho ny fahakaran'ireo entana tsy maintsy ilaina amin'izany. Miaina ihany koa ny mpanjifa vokatra izany ka mitaraina ireo mpivarotra mivelona amin'izany. Le prix-ny à bazar zay raha tegna andrananonga be zay légume, dongolo raviny izy ka ny charbon sy ny tambala nanonga fo. Tsy esa boka amin'ny lalagna tapaka io. Dindraha jiaby nanonga voatery mampanongena akanay eto satria tsy tafaboaka. Ny mpanongena amin'izay varotra tsy mandeha tsy sakin'olo raha karakara zegny izy ka charbon jiaby bana nanonga fo. Sahiragna be zay fa karakory matao tsy maintsy miasa, fa tsy asa io nefa raha tsy tafaboaka. Le lalagna mihitsy zay tokony amboarigny. Agny ny fototry ny raha jiaby ke. Ankoatr'izay, manana sarotra ny fanafarana entana makany Antsiranana raha ny fanazavana ihany. Tsy misy tsy mitaraina ireo misehatra sy mivelona amin'ny varotra any an-toerana amin'izao fotoana. Nanomboka lalagna tapaka zegny ny fiatsaikany dia lasa sarotso be zegny ny fagnafarana entana boka Antananarivo ary hita fa tegna ny sarotso le fagnanaovanao le prix fo satria tsy mitovy zegny le entana mandeha par terre jeky mandeha site avion. Le izy teo mandeha par terre zegny izy somary moramora ihany ny fandafosana fa izy mandeha par avion amizio ty magnararotsy be le pangala le entana le fangalana entana ary amin'ny aéroport ary deux fois zegny le prix-ny entananay prix-ny frais ny entananay alaigna amin'ny avion. Manao antsoavo ny amin'ny tadiavana vahaolana maharitra ny amin'ny lalam-pirenena fahaeniny araka izany ireo mponina ao Antsiranana. Ny fahasahiranan'ireo mponina izay mety hitarika any amin'ny tsy faghandriam-pahalemana goavana ka antony antsony izy ireo vahaolana aingana.
fa tsy manana fahefana amin'ny fividianana casque intégral ho fiarovana ny ain'izy ireo ny kamaroan'ireo mpitondra kodiaran-droa raha ny fanadihadiana izay natao androany ho an'ireo taxi moto manokana tsy maintsy mionona amin'ireo fitaovana mora vidy ireto farany noho ny asa fitaterana izay manano sarotra ankehitriny raha ny fanazavana fitsinokoloina. Misy olo casque moto farafahakeliny indray mandeha isam-bolana ireo mpitatitra taxi moto ho fitazomana ireo mpanjifa manoloana ny fifaninanana misy ankehitriny. Tsy manana fahefana hividianana ireo casque intégral ankilan'izy ireo noho ity farany izay lafo hoarina amin'ny casque tsotra. Eo amin'ny resaka taxi moto zany raha resaka casque aloha voalohany indrindra aloha zany client important be aminay casque madio tsara. Eo amin'ny lafiny hoe vidina casque ndray matetika izay mividy casque foana satria le client tsy dia tia le casque maloto. Ao anatin'ny iray volana roa volana hoe tsy maintsy misolo casque foana zay. Aminay aloha somary mafimafy kely le resaka casque intégral dia mety tsy ho vitanay raha hoe casque intégral daholo aloha satria lafolafo kely le izy. Raha amiko manokana aloha tsisy ohatrany hoe casque intégral aloha zany hitako hoe tsara fa en plus n'izay eo amin'ny tsisy ohatrany fitandremana ihany eny an-dalana eny dia milamina foana. Hoe raha ny tsara indrindra aloha hoe manana casque intégral fa izy moa zany arakaraka le fahefa mividinao sy volanananao am-pelantananao zay ny azonao qualité an'le casque mety hoe tsara sy azony sy araky ny takatry ny vola zany izy ny tena marina fa satry anao casque hoe tsara be sy vrai marque sotra zany hoe ao anatin'le casque dia misy koa hoe tsy fitandremana kisetrasetra ny sasany ohatran'izay le izy. Ianao mety mitandrina ihany koa fa mety misy ny hafa mifamoivoy miaraka aminao eny mety mikisetrasetra dia lasa ianao ny victime le accident rehefa avy eo ohatrohatr'izay le izy. Le izy aloha rehefa hoe réglo tsara amin'ny papier ara-dalàna misy facture assurance vignette permis dia manao casque ara-dalàna ianao misy rétroviseur dia tsy tokony misy problème mihitsy ianao ampitandro ny filaminana fa rehefa misy anankiray manque amin'ireo dia zay ianao tsy maintsy mahita problème mety hoe fourrière moto anao na alainy papier na ohatr'izany ohatrohatr'izay. Raha toka dia mialina sy hira etsy arary ny vidin'ny casque intégral farafahakeliny manomboka amin'ny 5,4 alina ariary ny vidin'ireo casque tsotra raha ny fanadihadiana teny amin'ireo mpivarotra ambany fa efa mividy ireo mpitondra moto eto amintsika amin'izay resaka fiarovana izay raha ny fanazavana hatrany. Ireo casque mora vidy no hita taratra betsaka eny an-tsena amin'izao fotoana. Izy maharo ihany izy zany fa raha oharina amin'ny intégral izy tsy dia tena maharo fa maharo ihany izy nefany. Misy ny mpanjifa rehefa rahana polisy fotsiny dia atao ohatr'izao le casque. Misy ara casque tsisy polisy trainana anao fa casque fotsiny juste hoe sarona aloha fotsiny eo dia zay 35 000 ariary eo hatramin'ny 75 000 ariary ny ety amin'ny tsena misy anay ety. Fa ny any magasin hafa izy misy mahatratra amin'ny 700 000 ariary 600 000 ariary malany eo amin'ny 3 isan'andro dia 2 amin'ilay mora dia 1 amin'ilay lafo. Mbola tsy nisy fotoana lafatra amin'ny folo fa le izy ao moyenne eo foana zany 5 faravabesany dia 2 faravatsy hafa faravatsisiny. Ary rehefa vanim-potoana ririnina eo izy dia eo le fidiran'ny mpianatra iny amin'iny le casque an-jazakely indray ny tena mandeha. Vidina casque moto eo amin'ny 350 ka hatramin'ny 125 eo. Le mora zao ny tena maro mpanjifa amin'izao. Le 125, 250, 275 zay ihany. Zay zao ny casque intégral ho an'ny tanora ny casque intégral le mpakafy moto reny. Le casque 125 reny ny tena zavatra tena tedaviny satria raha lafo be izy tsy vidy an'izany mihitsy izy fa le casque 125 reny ihany no meny amin'ny client ngamba. Saika ho isan'andro ny lozam-pifamoivoizana afatesan'olona mitondra kodiaran-droa raha ny eto andrenivohitra manokana. Androany, olona iray nitondra kodiaran-droa no maty tsy tsaha-drano tetsy amin'ny lalana Ambohitrimanjaka. Fitandremana ny zava-dehibe saingy tsy manatsafidy ahafahana mampiasa casque intégral ireo mpitondra kodiaran-droa raha ireo fanehoan-kevitra hatrany. Dia zay indray tompo kilasy tompo avy no masakazina tolatra tamin'ity alina ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ianao niaraka tamiko tamin'ity anio ity rahampitso Ivy Richard sy ny ekipan'ny fampalama avao dia manome fotoananao eto indray amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.